Kofa miarabantsika rehetra amin'izao andro sabotsy zao a. Lasa aloha iaraban'ny olona ato amin'ny YouTube salama daholo. Mbala tsara akory atsika malakilakinareo e takinareo a. Lasa aloha isotro rano zay mitondra boara un peu. Nareo ato amin'ny Facebook raha lasa tsy maresin'ny YouTube a. Ny YouTube lasa rapide be mihitsy a. Akory daholo tsika salama tsara daholo ambeny ahoana vaovao. Miaraban-drehetra miarabantsika rehetra ato amin'ny fandaharana. Tonga de vava ny resahantsika fa tsy hodikodina be tsika satria andro sabotsy mba hoe mba mirevirevy zany miaraka amin'olona nefa ny raharaham-pirenena koa tsy maintsy adresahana satria io no mamaky atsika zao mitady fivavahana aingana tsika ary mila vatsiana tsy avela toritory isika menakavy. Entany ny vady aman-dranona ka ny fianakaviana zay tsy fady zay tsy falo a amin'izao fitondrana zao anao siny ny pétition antsika ao anaty Facebook-tsika ao misy azy ka entanina mihitsy tsika menakavy zany anao sinia an'io pétition io andaso tedaviko am'izay mba tsisy miala-pa hoe tsy tanay zany monsieur Rakotomalala fa ohatran'izao ohatran'zary ohatran'zary makatsy fa de ho avoakako asiako lien daholo mba tsika menakavy dia mba alefaso ny pétition antsika fa manjary misy izy ane tokony misy olo zay tena teny anahy ozy izy ho an'zay tsy manampy arabola ozy izy de tokony mba entaninao monsieur Rakotomalala anampy anao siny amin'ny pétition. Tafitako zay ny hevitrao Andriamatoa. Les bonnes idées, moi je les prends. Les mauvaises, je rejette. Iny nen'ny YouTube zany lasiny nen'ny YouTube ho antsika atao amin'ny Facebook indray zany zao no alefako ato ny pétition fa zay mihitsy zany ny teny lera namana hoe ho an'ny olona kosa tsy mamparticiper zany tsisy participation ao anatin'le dynamique de tokony mba manao sinia ny pétition izy. Raso alefako ato anatin'ny fandaharantsika ny lien ny pétition dia en même temps nareo afaka manao siny io le izy misy an'le mes opinions io sy ny karazany lasa izy zay. Tafitako ny hevitrao Andriamatoa ary marina le satria matetika tsika maromaro tonga mijery eto ary maromaro mahatratra ahoana tsy mampino hoe ny mpanaraka anao monsieur Rakotomalala ndraindray tafaka hatrany amin'ny 20 000 izy nefa le pétition mijanona moins de 700. Tsy mety maromaro ny olona tsy de mahafantatra ozy de mety possible mety zay le blocage ka zay zany le izy ndre olona hoe misy pétition ao na mandovo maro aloha ny olona mandovo vola ary ao ary ny mandovo vola manao participer amin'ny fanampiana amin'ity combat ty no sady manoro siny no misponsa tena maro zany nareo no mendry fiderana am'zany ka entany ny manodidina ampisehoy an'ity fitondrana ty hoe tena efa tsy faly amin'intsony isika menakavy. Ny resaka ao anatin'ny thème tsika zany hoe azo antsaina zany hoe ahoana na takony ahoana ireto piloty nitondra ny ireto avion 777 reto. Zavatra tokony fantatritsika aloha de zao ny mpangalatra de haut vol dia matetika raha vao ohatra hoe misy resa-bola ohatran'io
dia tia tena ary tsy vitanao hoe fitiavan-tena no miainga aloha fa tonga de hoe raha vao betsaka amin'ny mahafantatra an'io dia trafotsika menakavy satria tsy maintsy misy ibarandaka isika menakavy. Donc zany tena tsy mety mihitsy raha ohatra hoe maromaro ny dénominateur ifampizarana an'le saosy ary maromaro ny olona mahafantatra. Raha ohatra nareo meko ohatra zany rehefa manao zay manko teneniko amin'ny olona foana zany tena mba maingavy a ary rehefa diso dia mba mahalala miala tsiny. Za eto rehefa diso amin'ny ankety ataoko amin'ny investigation ataoko ohatra hoe mal recoupé na ny recoupement tendancieux na orienté ka tratrako tapoka l'izy hoe je me suis trompé de piste miazakazaka mihitsy a miala tsiny am'le olona ary miteny hoe miala tsiny fa izao tsy mamenatra ny miala tsiny ary miteny amin'ny olona hoe azafady. Raha olona anao zatra miara-miasa am'zany atao hoe fanjakana malagasy araky ny teneniko foana ny fanjakana malagasy ny fitondrana ny mode opérandi na mode opératoire modus operandi na mode opératoire amin'ny fitondrana malagasy zany na iza izy teo na iza resaka fotsiny hoe volondram-bahoaky tsindram-pahefana fa vany amboniny foana mibaiko no mengy. Zany hoe tsy afaka miazira mihitsy zany le aty ambany raha tsy misy mibaiko avy ambony. Mety gaga zao na ny ohatra fotsiny hoe ny DG ny ACM zao mety gaga rehefa avy eo hoe danja be ny nahafantaran'le riany zany fa ahoana ary nahafantaran'le riany zany. Zay le investigation zay ary ilaina ny manadiady za moa zany tsy manana ny hoe ahoana ny accès an'zao na accès an'zao fa manana ihany olona azo na hoe élément qui se donne la volonté au pluriel les éléments de bonne volonté ahafahana manao recoupement zao sy nyzao zay tsy azoko détaillena aminareo ohatran'izao fa azoko tonga de azoko le izy raha zavatra ohatran'io raha dimension ohatran'io tsy nivoana minisitra fotsiny io de tonga de nazava be ny sary rehetrarehetra hoe miainga avy any amina zay zany mahita mihitsy hoe tena fianakaviana tsy voatonona ao anatin'ny diplomatie ny tompony andraikitra amin'io. Ny andian'ny opportunité zay zany mbola je persiste je signe mifandray amin'ny Iran satria tsisy information tsisy renseignement ho tonga fotsiny eo satria zany zavatra zany zavatra stratégie militaire intelligence militaire dikan'izany tsy maintsy olona atokisana mifandray efa ela no mitondra ny proposition de mitondra an'io à la bonne porte tsisy afa-tsy varavarana anakiroa voalohany ny varavarana ny filoham-pirenena faharoa ny varavarany kapitsily ary tsy maintsy
Ny kapsily tsy afaka mibaiko ny membre ny gouvernement fa ny sauf et seul le président ny afaka mibaiko an'izany. Petraka amin'ny fanontaniana fa maninona ny directeur an'ny ACM tsy manao conférence de presse miaro tena satria rehefa mijery ianao ny hainao manjery ny réseau sociaux même nahandrareo avao amin'ny présidence ara de mamedy teo any natratrarako an'izy a le agissement la verticale zay hoe avy any ambony tonga de kitreha rehefa natao fanadihadiana mora loatra le miaccuse hoe ry olona ry nanao anio fa nazahoana an'le agrément an'le immatriculation temporaire aloha de nandrarotana tamy DG an'ny ACM tsy teo maino an'izany tsika nararotana tamy DG an'ny ACM tsy teo ny nanasiniavana ny ireto immatriculation temporaire ary elo tsara sady sokafo ny sofiny voasambotra ve io olona io ny DSE zany hoe directeur de la sécurité aérienne intérim zany no nanao sy ny misy naheno an'izany ve nareo no nanao sy ny an'ity obtention an'rety immatriculation temporaire mazava zay faro tokony mba fantatritsika zany mba manadiady any aloha alohany nanaovana ny torofandarany to de nanadiady mijery manuel lasingarazany miandry piloty be de be ny piloty azo atsona ao Madagasikara nga tsy mipetraka antsony koa ary de ahoana marina momba an'ity transpondeur ty anaty avion de efa misy transpondeur dahôly rehefa fabriquena ny avion fa ny fomba fidemanenan'io no misy kody dio zany le hoe code 24 bit na byte code 24 bit na byte c'est vrai ny ACM manome an'io de zay vao menga le avion raha immatriculation malagasy ianareo zay zany hoe io zany kody soratana amin'ny taratasy de alefa de vola be io zany soi-disant hoe atsokosoko nanaovandreo olon'ireo anazy atao admetant hoe atsokosoko efa voasambotra manko reo olona anakiroa reo fa sarotra ny iny hoe atsokosoko namezandreo olona eo an'ireo code byte reo satria ny antony de zao efa nisy anie le immatriculation temporaire aloha zay tany amin'ny volana janoary ny délivre voasambotra olona roa nanome de manière frauduleuse zany hoe tsy nirespecte ny procédure na ny virgule ray ara namezana an'ireo code byte reo code 24 byte io zany avy amin'io ny démarrena an'le fonctionnement de avy amin'io le izy miainga zay zany eno tsara zay ny DSE zany incriminé ao anatin'ity zavatra ty misy STV izy
Nisy atsika any amin'ny eny aman-jery ity hoa ohatran'izao le izy rehefa zanaky ny faritra zany de mora be mihitsy manenjika azy miteny nga Valery hoe reto olona tafiditra ao anatiny Henriette sy Kapsily. Aiza le filoham-pirenena? Fantatra nefa ny filoham-pirenena takany tamin'ny andro Ngara Zafimahitsy e. Filoham-pirenena anie no mibaiko sy midéclenché ny destitution Ngara Zafimahitsy e. Fa maninona tsy déclenché-na? Sa mbola mitady ho solony? Tady ho solony nareo? Raha izay tsy maninona fa au moins déclenché le izy rapidement. Satria manjary mirosaina le olona hoe matory sa an'le filoham-pirenena zany midestitué ninona lazainao hoe ianao no nanao ny destitution ny Ngara Zafimahitsy ary mbola manana secret plus-ny zany ary za hoe iza ny nanao an'ity iza ny naprisika an'ity ahoana natonga an'ity ohatran'izao fa tsy andranona moatsika an'izany déclenché ny destitution de mazava aminay hoe au moins ianao zany tsisy ifandraisandraisanao amin'ny resaka proposition tany ambadika tany zay nataoko Kapsily fa hoe Kapsily a fait ça de son propre chef en tant que chef d'institution de afaka mibaiko membre ny gouvernement za aloha raha mifahafantarako ny mahery andro mako mahery raha mako mafanafana zay ny Valery iny fa za mieritreritra fa tsy maintsy anasa ny soupçon pesé aminy izy fa parce que il va pas prendre tout ça à lui tout seul, à lui tout seul. Ça, je le sais et j'en suis convaincu. Ndray andro any tsy maintsy avoaka ny Valery hoe reto avy ny tao ary zay zavatra ce n'est qu'une question de temps. D'autant plus efa miteny aminao Andriamatoa Filoha fa j'ai des éléments de renseignement probants physiques qui puissent attester que vous êtes vraiment mouillé dans cette affaire. J'ai des éléments renseignement, j'ai des éléments de renseignement probants, physiques, vérifiables, techniquement, ou même journalistiquement parlant. Que vous êtes vraiment concerné, ou sinon l'un des indicateurs de cette affaire. Hoavy fotoana amoahana an'izany hoavy fa miandry kely fotsiny tsika tsy hoe mbola iandrinana na inona fa tsy maintsy mba manaraka kely procédure kely par rapport amin'reto par rapport amin'ny confrèreko na ny confrérie sy ny karazany zay no eto am'izay niveau zay tsika de zao rehefa manao an'itony zavatra tona de mila manady ady hoe zao mazava zany zay fa mora be manko le miaccusé an'le zanaky ny faritra atsika manana tendance an'izay koa tsika mora manipulenao ohatran'izay zanaky ny faritra ny DG-ny ACM de tena ohatrany hoe tena tonga de lemo ary na zanaky ny faritra koa raha tsy mieritreritra koa hoe sao de mba tsy diso kosa le rifa mba ohatran'izao fa aleo aloha mba manao enquête tonga de miazakazaka tonga de raccourci daholo ny rehetrarehetra tsy hoe miaro bon niako ve olotsy arovako zanaky mazangany ary eny arovako tsy maintsy manana eritreritra aloha hoe ahoana raha fahafantarako azy avany Sofia nga Damasy tsisy ifandraisany amin'ny fianakaviana Damasy
rehefa tsy miarona anareo azarovana anareo. Za zao ve no fondateurany fijama mihitsy tsy jereko ny alo. Bon, vazivazy avy an-dalana iny fa rehefa affaire d'état de affaire d'état. Manadiady ianao zany ny zavatra mitranga. Ahoana ny situation? Za tsy passionné amina aéronautique. Maro ny namako no piloty. Ary zay no nahatonga an'le facile le investigation satria rehefa nanontany ianao sy manadiady zany ianao de ary tena marina zany. Tena indray de recoupénao sy ny karazany. Ry malagasy mpiraitan-drazana amiko zao lazaiko anareo. Ary zay no mahatonga ana niteny tarihiny voalohany hoe rehefa manao affaire maizina zany dia ny dénominateur aloha natao vitsy de vitsy. Pour 2 raisons. Voalohany manjary mizara be ny saosy. Faharoa, manjary miparitaka ny renseignement de mora fantatry ny olona. Satria ny olona rehefa mahazo saosy be eo de tsy maintsy miavaka eny amin'ny fiarahamonina eny de tsy maintsy hiteny hoe zay ny nitondra an'le avy eo an'Iran. Ianona no nanao an'izao, ianona no nampaniraka. Donc, zay point zay fotsiny anankiroa zay de efa lazaiko anareo fa tsy gasy nitondra an'ireo avion reo. Fa ity ny tena porofo anankiray toaka amin'ny tenany. Ary azonareo anontaniana amin'ireo pilote gasy miasa ao Madagasikara zao. Na efa tsy miasa intsony. Raha pilote malagasy miasa ao Madagasikara amin'ny compagnie malagasy dia tsy manana qualification Boeing 777 na iray ary. Tsy misy na iray ary. Manana qualification pilote hitondra 777 Boeing. Par contre, ivelan'ny Madagasikara maromaro ireo pilote gasy miasa any amin'ny Emirates, Air Qatar, Ethiopia Airlines sy ny karazany, Pacific Thai, manana qualification 777. Fa rehefa nanontaniana ny ray sy ny roa tamin'izy ireo de zao ny valiny hoe sarotra aminay ary tonga de manimba karera raha ohatra izahay no mitonatonana de za zay efa tsara karama amin'itony compagnie matanjaka itony tsy anam-potoana sauf angazy zareo ao anaty congé ozy. Congé lavalava hoe 1 semaine na 10 jours. Fa za ozy tsy mino ozy zalahy. Tsy mino hoe pilote efa miasa amin'ny Air Qatar na Pacific Thai na Thailand ino izy teo Emirates nandeha hitonatonana andeha hanao piraty na mercenaire hitondra ohatran'izany. Fahatelo fa efatra zay zany. Ny ngeda be indrindra ao anatin'izay de le hoe tsy manana qualification ny pilote gasy hitondra 777 zay miasa ao Madagasikara. Ary raha sanatria ary zay nisy tena tsy nataon-dralahy mihitsy satria ny antony de zao manjary miparitaka amin'ny renseignement, mivoaka ny information de traingo daholo. Zay zany rehefa vahoaka zany zavatra teneniko zany verifiable zany physiquement ary azo iantsoana pilote hafa ohatra hoe marina ve zany tenin'ny voatavo zany satria hoe tsy misy manana qualification 777 zany.
Par contre, amin'ny piloty hafa amina compagnie étrangère mety ho vazaha manana agrément hoe afaka mitondra amin'ny Madagasikara, mety manana. D'accord? Zay angambany amin'iny raha misy fanontaniana nareo afaka manontany tompoko tsy mampaninonahako fa nahatratra 25 minutes tsika nanao an'iny émission iny maromaro nareo. Raha afa-po anareo dia alefaso mametraka edy miditra messenger nareo dia hitanareo. Tsika tsy maintsy hanao ino ty levée de appel de fonds amin'ny zavatra rehetra satria manomboka amin'ny memenona ny avokatsika. Samby hotahin'Andriamanitra tsika mianakavy raha-pitsika mifanao fotoana le resaka l'humaine général dia zao manomboka mempongatra ny raharaha sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra autour-n'izy mivady ary manana ny adalany no zany zao misy manoratra amiko hoe nahazo IST ny DG-n'ny ACM nefa tonga de au préalable anao mahita zany hoe le olona tsy concerné ao anatin'le izy fa de aza aloha hoe fa ty tsy tokony bomba raha ve zay notonon'Inga Valérie i Henriette sy Kapsily tokony mahazo IST koa. Ny sary mandehandeha raha ny tanàna hita amin'ny vahoaka. Miteraka resabe le resaka Roberto fa aza matahotra nareo fa mbola tohizatsika satria zao e manao antso alefaso aty zay reportage vidéo nalefa nataonareo fianakaviana tamina ampahafantarana hoe ireto ity ny razana ity ny zao fa nisy olona zany nisy nahavita nanao reportage amin'izy ary ahoana re ny ilazana zany hoe olona manana traikefa am'zany atao hoe ady manana traikefa ady miaramila zany manana traikefa am'zany atao hoe interrogation zany hoe misy terme zay niantsony anazy inona rapide moa izy teo fa adiniko de hita mihitsy ozy izy ao anatin'ny tarehany Roberto fa tsy mbola maty izy le tamin'le voatifitra. Il y a un terme, il y a un mot le ino ty mamono passez-moi en français ino ty le interdit le tsy azo atao le rehefa manao ankety de mamono lako manao passez-moi le mot s'il vous plaît. Hita mihitsy hoe rapide miampy rapide manko le izy le tenin'le ranamana zany rehefa niantso anazy hoe izy tsy exécution sommaire fa qu'est-ce qui est interdit pendant les enquêtes allez-y dites-moi s'il vous plaît. J'ai un trou de mémoire béant là, c'est grotesque on va dire. Eo sana inona le filaza azy iny le asiana asiana courant boboata asiany karazana tsy fitsaram-bahoaka ka le tsy efa hoe tsy fitsaram-bahoaka le izy fa zavatra fa ka le
Satria zany ity ranamany ity ho tena tsy afeniko zany fa olona zatra mba tsy lazako azy hoe iza le olona torture. Merci Mariana Rajonary. Torture rapide mba azahoana renseignement aingana. Ny dikan'ny torture rapide ozy izy de fanao any Afrika io. Ary tsy avela ho velona le olona. Torture expéditive. Tsy avela ho velona le olona fa tsy maintsy fitana aingana. Ny tsy fantatry ny be sy ny maro ozy izy de zao. Tapaka ny tongotry Roberto ary ny tanany koa tapaka koa. De ny lohany ohatran'ireny hoe velesina tamin'ny briky reny ozy. Non, torture le izy rakotsy be. De zay le izy ozy izy. Ary Roberto rery no tratran'io. Teo lazaiko anareo ho anay mpandinika koa zany am'zany rehetrarehetra zany de hoe zay fandinihan'ny olona zatra aby mpanao mission zany olona zany amin'ny resaka tena commando zany olona zany raha tianareo zany. Ao anatin'ny miaramila frantsay. Zatra amiko ny ilaza hoe zao na zao satria sao de misy sary any tratran'le zanak'olona manahirana. Commando io olona io anisan'ny nandeha nakany Afrika ao anatina éléments spéciaux. De fantany tsara hoe torture rapide expéditive. Azahoana renseignement aingana. Zany hoe tany mety tao mitakotakona tao zany tsy maty le rivotrivotra. Mora kely ozy izy manao an'io ampiakarina ambony briky fotsiny ny tongony de ny randrony iny de tonga de hitsahana ozy tena tonga de kriky be amin'ny telefônina miresaka aminy fa tonga de kriky be. De zao ny tena marina de zao. Amina hoe tsy nangalana renseignement le bandy fa olona tezitra ary nirahana tena hoe hanao zavatra tsy voaeritreritra no nanao azy zany. Anefa satria raha ohatra misy ny vidéo zany any ampelantananareo any ahafahantsika manao ny analyzeny fa sambona hitsika hoe c'est vrai na bouridanina caleçon sisany nampanaovina an'ireto zanak'olona ohatran'ny vulgaire terroriste miadevinareo any ambadika any hoe ny FBI sy ny CIA sy ny NSA nanomboka tany amin'ny taona tamin'ny 11 septembre ary nanomboka tamin'ny andron'ny narcodollar zany ry Pablo Escobar dia afaka miintervenir ivelan'ny territoire américaine ny FBI manao enquête. Tout ce qui est enquête qui ayant trait sinon finalité de terrorisme, de drogue, de trafic d'armes et de blanchiment d'argent dia afaka miintervenir ny FBI amin'ny enquête de manière autonome et indépendant amin'ny agissement. Ary niteraka olana be zay tamin'ny reny narcodollar reny, narcotrafic reny satria nisy fotoana
ny CIA tao anatin'ny ankety ihany koa. Fa rehefa mifanena ny ankety dia nefa misy olona voasambotra tsy tadidiko ny anaran'ilay olona dia teo vao tonga saina hoe ay ty olona voasambotra ty tompon'ny CIA. Ary nasamboriny ny FBI. Olana be tamin'izay andro zay dia lasa misy tsy maintsy misy communication zany ifanaovan'zareo amin'ny resaka opération externe, surtout ny resaka opération d'envergure. Miditra amin'ny resaka triple assiette ve ny FBI satria personnellement tsy afaka miseho vanter aho hoe mahalala an'izany na tsy, fa nazavaiko fotsiny zay hoe zay ny nanomboka tamin'ny andron'ny resaka Pablo Escobar, ry El Chapo sy ny karazany, dia lasa nanana statut na intervention extra territoriale ny CIA, ny FBI. Zay tokony hoana zany. Ny tenin'ny ndrea général Lumena hoe efa fantatra zareo ne io fa nengetatsy de nakatsy ohatran'izao certainement marina zany hoe vidina tatsy le Boeing de ohatran'izao ary le territoire nandanan'ireto Boeing tsy ao anatin'ny territoire zay ahafahan'ny Amerikanina s'interposer, satria déjà efa misy an'io resaka Iran io sy Israël de mbola ino indray ianao zany avion anankidimy apokanao eny an-danitra eny, tsy ao anatiny loatra ny fomba sy maniera fanaovan'ny Amerikanina azy zany, dikan'izany tsy izy au courant de fantany tena marina zany, fantany hoe miangato de makary. Zay zany aloha c'est même l'évidence même, autrement tsisy maha CIA na NSA. Raha ohatra zavatra ohatran'izany no tsy ho fantany, je dirais même élémentaire. Ny farany de hoe to zay angambany. Inona koa ny fanontanianao? Raha ampiantsika zany midalalindalina kokoa dia mifanao fotoana itsika samby ho tahian'Andriamanitra veloma mahafinaritra tokoa mandram-peona. Ao.